Rahabatsika rehetra mpanaraka ny sioka amin'ity zoma ity sioka ao ato amin'ny 106 FM sy ny radio mpiara-miasa rehetra. I tolotra Andriana Laza no mandray antsika androantsika hiresaka momba ny kabary vohy fankahalana na discours de haine na ny maromarina koa ny fielezany izany eny amin'ny tambazotra. Ka ny hiaraka amiko amin'izany ato amin'ny akavanako fa ny Rakoto Mamonjy mpandrindra lefitry ny CID. Miarabanao. Miarabanao tolotra dia miarabantsika rehetra ihany koa izay mihaino ny radio sioka amin'izao fotoana izao. Dia ato amin'ny akavia koa i Tsimipa Andriamazava Arivo mpandrindra ny ONG Tolotro. Miaraba tolotra, miaraba Fani ary miaraba ny mpanaraka ny radio sioka. Ny fantaniko voalohany angambany hoe definaka izay antsoina hoe discours de haine zay dia defina filazana azy ny teny gasy satria ohatra hoe zavatra vaovao ihany izy io tsika. Ie, araky ny au niveau ny CIT moa za dia namaritra anazy hoe discours de haine adika tamin'ny teny hoe teny mivohy fankahalana. Ny atao hoe teny mivohy fankahalana zany dia teny mampirisika na manamarina ireo endrika fankahalana na fanilikiliana na fanavakavahana izay miantefa amina olona na vondron'olona iray no ny antony mahizy anazy, izany hoe raha amin'ny teny vahiny dia noho ny identitéany, mety izany io hoe noho ny fiaviany ohatra na ihany koa noho ny finoany noho ny antoko politika izay misy anazy na koa noho ny endriky ny vatany ohatra hoe ny habeany etsetratsetra noho ny klima misy eo aminy ohatrohatr'izay. Raha amin'ny Tsimipa defina zany discours haineux zany. Tsika manaraka ny tenin'ny fanito ihany izy fa ataoko hoe izay zavatra rehetra ohatrany hoe fitarihana zavatra kely izy zavatra kely tsy voatery hoe mahakasika ny toetra na endrika na olona dia taritina lavabe amin'ny akabeany mihoatra ny tokony fetra zany zay manomboka tokony hiditra any amin'izay izy fa ho anahy manokana tsy zavatra raha marina nefa ilay izy dia ataoko fa ataoko hoe misy vondron'olona kosa angamba ny tsy tokony anaovana izay satria nefa ohatrany lasa manampitrotraka amin'ny zavatra efa mahazo azy tsika raha manao an'izay tenina hoe kabary miantso fankahalana izay. Fa ho ana vondrona sasany tsy tokony anahirana loatra izay. Defina mety teny lalàna mikasika an'izay teny fankahalana izay. Raha momba ny teny fankahalana tiako marena ety amin'ny mpiandohana aloha fa ho an'ny CIT manoka zany tena iesanay dia ny anivon'ny tambazotra serasera aloha amin'izao. Raha eo anivon'ny lalàna zany dia misy ny article 26 raha tsy diso amin'ny code de la communication izay mandrara ny fivoizana teny maneho fanilikiliana na maneho fisarahabazana na ohatr'izay ao anaty lalànantsika dia misy ihany koa andiny ao anatin'ny cybercriminalité izay mandraran'izy io ary tsika Madagasikara koa dia nanao ny ratifier ny pacte tsy tadidiko ny anaran'ilay izy exactement nisy pacte international anankiray izay mandrara ny fivoizana teny fankahalana. Fa le teny fankahalana avy ao anatin'ny lalànantsika tena voafaritra mazava satria ohatra ny matetika manko rehefa any izy ohatra hoe misy sujet ohatra hoe le olona avy ao lasa misy samy manana ny fandraisana anazy hoe amin'ny hafa ilay izy mety tsy fankahalana amin'ny hafa mety fankahalana. Ny fankahalana zany dia ataoko hoe mialatsina amin'ilay teny vahiny fa tena culturel be, izany hoe izy io ama culturel anazy izay dia tena instable tiako tenena zany hoe ohatrany hoe arak'ilay tenenao izay mihitsy hoe raha misy ohatrany hoe teny anankiray miantefa aty amiko mety tsy mitovy ny fahatsapana olona samihafa na hoe ohatrany hoe na lehilahy na vehivavy na hoe olona lehibe na olona tanora ohatra. Dia ao anatin'ny lalànantsika tena miteny fotsiny hoe discours haineux
fa io moa zany efa anisan'ny plaidoyer efa nanizany CIT foizina ihany koa hoe voalohany indrindra aloha tena tokony faritana tsara mihitsiny hoe inona no atao hoe teny mivohy fankahalana ao anatin'ny lalantsika satria raha vao ohatra zany le izy ka hoe tsy misy faritra mazava dia manjary lasa tsotra be no manao interprétation sy manao abus rehefa aveo efa nisy ka ohatran'izay moa zany ohatra hoe taloha zao raha tadidinareo tamin'le nisy le événement anankiray incident anankiray tamin'ny 2000 tsy tadidiko exactement izy 2004 nisy le affaire Champ-Lucy igny izay nilaza izy tany anaty tambazotra serasera hoe Jiramandoza ohatra dia tonga dia nifaritantsika iny hoe teny fankahalana le izy anefa zany io zany tokony tena faritana tsara mazava hoe teny fankahalana izy teny mivohy fankahalana hoe tena tsarika ny olona tokoa hoe le teny misy trace langagier hoe tao anatin'le teny hoe tena hoe tsarika ny incité an'le olona ho tsy tia Andrirama ohatra dia izay zany hitako hoe mbola statut amin'izao hoe mbola tena mbola tsy voafaritra mazava mbola misy limite tokony apetrakintsika ary io limite io tokony asiana exemple mihitsy hoe ohatra ity izy dia ohatran'ity tsy izy mba ho mazava tsara zany le izy le fizazakany Champ-Lucy tokotrany izy iny dia leo amin'le côté le liberté d'expression sy zay ohatrany hoe zay abus tenen'ny fanizay ahoana mety hevitry tsy bipa mikasika zay donc hoe misy apahany tovizako hevitra amin'ny fanihany amin'le resaka teo hoe izy arakaraka izy isika olombelona amin'ny akabeany samy hafa kolotsaina manerana an'izao tontolo izao dia iny marina mihitsy satria ohatrany hoe izay raisitsika ho zavatra ataoko hoe marina na masina miankina be da be amin'ny zavatra iainana tsika amin'ny mahafiarahamonina antsika fa iainantsika koa amin'ny maha olona dia izay no hitako atao hoe somary ambana lehibe amin'ity le anaty lalàna zany satria miteny fotsiny izy hoe tsy haiko hoe fiantsiana inona fa inona marina moa zany tokony hoe fiantsiana amin'izany raha ohatra ka dia izay le teneniko hoe ny anany marina no tokony hoe raha anatin'ny raha mbola marina le izy dia tsy tokony ho raisina ho fankahalana amin'ny akabeany zany raha tsy hoe tena manao hafandraira tonga dia ataonao isan'andro ohatra izy dia iny efa angambana izy mety hoe makany amin'izay resaka discours satria misy resaka fahazarana dia misy finiavana manokana mihitsy fa manina moa zany ny samy foana ny teniteny fa ny zavatra manahirana amin'ny lalàna dia izay mihitsy hoe tsy izy tsy voafaritra mazava hoe samy hafa fandraisan'olona teny anankiray ohatrany hoe na samy teny gasy zao dia ny any avaratra ny zavatra teny ratsy amin'izareo tsy teny ratsy aty avoatany dia izy lasa ohatran'izay izy zany hoe arakaraka le olona miaino na le izay tenenina zay hoe te hanafina marina ve le izy sa hoe tena hoe izy marina amin'ny maha olona tokana anazy no mety hoe lasibatra ao anatin'le izy dia ny zavatra faharoa tiako tsindrina teo hoe amin'ny akabeany ny ataoko hoe makany amin'ny resaka izay hoe teny fiantsiana izay matetika vondrona ho anala izy raha hoe olo-tokana no voakasika dia mety tsy tena any loatra ohatrany hoe le resaka fanalam-baraka ohatrany hoe misy an'izany satria ataoko hoe misy hoe raisina zany ohatrany hoe tamin'ny amin'ny taonan'ny ady lehibe faharoa zao dia ohatrany hoe jiosy ny tenitenena hoe zao dia nitarika izay mety ho nitarika ny nga adaolo fa tamin'izany hoe dao vonoina daholo rehetra izy fa amintsika zao hoe mitarika fihetsika manova ny fihetsika ny fiarahamonina manoloana ireny vondrona ireny ve le teny natao na le kabary natao dia ohatrany hoe tsika ty amin'le lasa procès d'intention zany le tenena fa lasa tsy miditra any amin'le tena ina marina le zavatra finosin'le hoe fa manina le olona no nanao an'izay lasa tsy antsony izy lasa le ohatrany hoe lasa le fitenenana an'lizy zany no ohatrany hoe lasa ifiteran'ny fitsarana sy ny lalàna fa tsisy miraharatsony hoe fa manino ty olona ty nanao an'izay zavatra izay tiako tenena hoe ilana fanadihadiana lalindalina kokoa zany satria le lalàna tsisy famaritana raha marina
de fotsiny hoe ohatrany hoe sibika be anankiray fa tsy miteny hoe rehefa ohatran'izao de ohatran'izao de ohatran'izao de izay zavatra iny hitako somary ambana amin'izay teneninao teo hoe resaka fahafahana maneho hevitra amin'ny ankapobeny de ny zavatra fahatelo amaranako anazy a tsika manana fahafahana fa raha ny eto Madagasikara tsy lavorary izy ny anahy raisiko ohatrany hoe karazana tokotelo foana le resaka fahafahana ty zany hoe ny fahalalany asa fanaovan-gazety a ny fahafahana maneho hevitra sy mamorona de ny fahatelo ny resaka le fisitrahana ny vaovao. Rehefa misy ray tsy lavorary de mandringa le izy de any le tena miteraka an'le atao hoe abuse tsika na fanararotana fa tsika hatrizay teto Madagasikara ataoko hoe le resaka fisitrahana vaovao tsy lavorary any hoe lasa tiako tenena zany hoe tsika matetika lasa ohatrany hoe atao raisina ho ratsy fanahy ny olona tsy mahafantatra fa tsy hoe nanabe tsika de nampafantatra hoe tsy mety ny manao an'izao satria zao manazava zany fa tonga de maika hikapoka sy anafay foana zany fa le asa tokony mandeha aloha tsy nisy. Paolo tonga any amin'izay vahaolana izay tsika rehefa mpitodika aminao fa nisy tatitra no ataony siady mikasika an'izay manokana de resantsika manokana le resaka discours haineux nanao ahoana kay ny fivoaran'izay teto Madagasikara zay discours haineux zay raha ohatra ka le étude no ataonareo. Ataoko hoe nanomboka tamin'ny oktobra 2024 zay nanomboka nanao fitsirihana ireo teny voafakalana eny anivon'ny tambazotra Serasera. Nisy fiatoana kely moa izy io no ny antony maro samihafa de tao anatin'izay fotoan'izay zany ka hatramin'izao mihoatra ny 7,000 ireo teny mivohy fankahalana voangona. Misy ataoko hoe misy fanamariana kely ataoko misy zany hoe atao hoe tsika hoe teny mivohy fankahalana fa fianakaviana angozabe anankiray izy io fa ny tena ohatrany hoe anisan'ny tena jerena tao anatiny zany izay tena ataoko hoe tena manahirana de ny teny miantsy herisetra satria ny teny mivohy fankahalana ohatrany hoe karazana mbola misy ataoko hoe discours indirect ihany ao anatiny fa teny miantsy herisetra manko tena tonga de mampirisika izy na mamerariny herisetra ary izay no ataoko hoe tena mety hoe anisan'ny discours problématique indrindra mety hoe hitany anivon'ny tambazotra Serasera. Izy io moa zany averina foana le ataontsika ohatrany hoe exemple le tany Rwanda izy io tsina satria matetika hoe miainga le izy amina resaka discours haineux mivadika discours d'appel à la violence de tena avy eo mivadika tena violence izy amin'ny tena ao anaty raha hoe asiana karazana chaîne zany de ny ataoko hoe 900 ireo teny mivohy fankahalana voangona ireo de mazana teny mivohy herisetra avokoa ary ny tena voalohany antefana izy io de ireo ataoko hoe délinquant et criminel no ataonay anarany ao anatin'ny le fomba analyse ataonay matetika izy io rehefa tena mirongatra be rehefa misy karazana ohatra hoe fitsaram-bahoaka ohatrany hoe tamin'ny volana febroary teo raha tsy diso anisan'le tany le tranga tany Tsirabe 2 reny ohatra zao de tao aorianany ohatrany hoe misy ka ohatran'ireny zany de rehefa aorianany reny izy de matetika ny olona tonga de mora mitroatra ataoko hoe mitroatra sy manome rehefa manao faneho-kevitra izy de matetika mahery be foana le izy reny zavatra reny moa zany efa tonga de hidirako kely le manohy kely any teneny tsy mipateo hoe tsy tokony mijanona eo amin'ny teny iny fotsiny fa iny symptôme iny teny iny fa matoa iny misy an'iny misy olana ao ambadika an'iny de iny olana iny tena ataoko hoe hitako hoe tokony hifantohana kokoa satria zany raha misy zany reny statistika reny de tsy hoe tsy tokony hoe tonga de hoe tena vonintsika hoe tonga de hikapoka na hoe ampiatra lalàna etc fa matoa reny misy de misy zavatra tsy mety ao ambadika ao ary ohatra hoe raha matoa zany ohatra hoe be da be zao hoe ny discours ohatra hoe miantefany amin'ny miantefa ohatra hoe resaka
resaka fitsaram-bahoaka matetika moa ny rehefa resaka fitsaram-bahoaka reny dia misy koa tonga dia teny fiantsiana maro be izay miantefany amin'ny mpitandro filaminana ohatra dia izany zao ohatra ny hoe misy karazana reflet ihany ana resaka problème na confiance amina justice ohatra dia tokony izay aloha no tena jerentsika ary ireny zany tokony anaitra ny mpitantana hoe matoa mirongatra be le ohatra hoe discours de haine makasika ny resaka ohatra discours de haine politique ohatra dia mety misy problème zany ao ambadika eo ary reny tena tokony ho jerena voalohany indrindra sy amboarana izay ngamany ataoko hoe afaka hoe izaraiko fina no maro kokoa eo amin'ilay forme le izy tamin'izy dia iza no tena cible an'ilay discours de haine tamin'ny étude no ataonareo ny tena cible ny tena maro ohatra ny hoe betsaka indrindra tao anatiny any atao hoe apologie de violence izany hoe ny apologie de violence le teny miantsy herisetra izany hoe io zany toa dia le hoe miteny mihitsy hoe ohatra hoe ny méthodologie anay moa zany tena maka mihitsy ny an'ireo teny tena misy anenteneko anareo hoe misy trace langagier mihitsy misy miteny hoe ohatra hoe doroy vonoy atao voapoto tena raha tsy misy an'izay zany tsy raisinay izy satria raha vao ohatra izy ka ironie sarcasme mbola misy interprétation be da be dia sarotra be le izy méthodologiquement parlant catégoriser anazy dia mihoatra valo isan-jato n'ireo teny voangona ireo amin'ny voherisetra ary miantefany tena betsaka indrindra any amin'ireo ataoko hoe délinquant et criminel izay no teneko hoe rehefa misy problème na fitsaram-bahoaka zany dia izay aloha no tena hita eo ihany koa ny mpitandro filaminana efa voatenkelireo tany hoe symptôme le izy na zavatra mitranga fa rehefa tena mpandinika tokotra ny ao anatina groupena discussion anaty Facebook tena zany hoe décomplexé be le tonga dia le olona tena miteny surtout misy groupe anankiray toko izay resaka adiboko tena tonga dia hoe ny fanontaniako hoe soa dia mba reflet an'le fiarahamonina ary le izy satria le izy tena ohatra hoe zavatra tsotra be amin'ilay olona no ny miteny an'le izy anaty tambazotra tsika tomboka tamitsiny ndray ataoko hoe eny marina mihitsy satria efa nyety moa zany ny eto Madagasikara efa karazana herisetra efa laza kolotsaina ny herisetra amin'ny ankapobeny satria no ny atao maro samihafa izay mbola ataoko hoe tsy ny loarantsika loatra atao anatin'izay ampolo taona maromaro zay ny zavatra misy karazana herisetra mba andresana ataoko hoe aniaingany zavatra rehetra ny angalizy dia ataoko hoe herisetra avy amin'ireo androm-panjakana dia mety hoe any le fototry ny olana tsy dia ny fanito eo satria le marina mihitsy zany hoe reny fiatraikany fomba fiseho an-javatra reny fa le atao hoe le rofona le fahalovana mbola alalim-paka kokoa ary tena misandrahaka sarotra oloarana zany nao an'izay fa ny zavatra nataontsika nefa dia ino reto hoe le fiatraikany foana no ohatra ny sarisaromana ny tsabotsaboana teo dia miteny dia mifamaly tsisy mandray andraikitra zany atao hoe misy mandray andraikitra moa zany fa ataoko hoe misy vondron'olona eto amin'ity firenena teny natao handray andraikitra dia matetika ny mpitondra izay fa rehefa tsy hanao moa zany izy dia iza ny hanao an'izy satria izy manana le fahefam-bahoaka ao anatin'izay zavatra izay dia izy raisiko ihany hoe isika tsoka ohatra sy adia izao ohatra hoe misanalizy manao an'izay azy hoe mampafantatra hoe misy an'izao fa moa hoe azon'le tompona andraikitra tsaina hoe ny loza manamana aminay satria manana mihitsy izay miresaka tamin'ny resaka ny trangatany Rwanda izy dia izy manomboka ohatr'izay fa tsika no somary atao hoe elaela vao mihetsika raha ohatra hoe izay le izy raha hotody amin'izay fa mety eo ihany koa le ara-kolotsaina atao hoe le kolotsaina ihany koa no mitazona satria eo le tsika malagasy manana an'le atao hoe fitiavana ny aina amin'ny ankapobeny ary mety hoe misy lafy tsara ny azo raisina ihany hoe tsy olona tsy manao ninina tsy manatsiny no iaran'le mety hoe teny fiantsiana fa olona atao hoe somary misy
ka ihany zany fa ataoko hoe tsy matetika tsy aona moa tena zany tsy gratuit fa satria nisy eloka nisy adisona nisy zavatra natao zany natonga le za tsy fanamarinana an'izay tsy hoe zany hoe manao apologie le violence fa eo mety de ny tena mahatonga lisy koa ny matetika eo am'le fiatraikany amin'izay hoe fantatra matetika zao reny olo reny ohatrany hoe misy tranga henontsika foana olo efa mpamerkelika no verina manao zavatra zany hoe misy le andraikitra ny raisina tany am-boalohany zany no ohatrany misy olona main d'œuvre pénitentiaire no miverina mamono olona zavatra ohatrany de le zavatra reny no tokony andraisan'ireo tompony andraikitra fepetra fa tsy le fontsika zany hoe le kibay zany no mandeha alohan'ny le fananarana fa nefa le fananarana sy fitezana mbola mandaitra fa lizy misy fepetra sy atana tohatra tokony andezany hoe fantatry le olona ve hoe mety teradoza ohatra le filazana liza satria raisina foana eo le olona de eo le rafitra zavatra mifamendro fantatry le olona ve le hoe inona ny mety ho fiatraikany loza ho aterak'izay raha hoe tena anaontsika zany hoe foanana ny lalàna fa didony be sandry sy izay be vava zany de izay voatondrotondrom-bolotra eny zany de fatifaty fatany tsy misy fanadiadiana tsy misy le zo fiarovana resahantsika tsy misy fitsarana mandeha araky ny lona fa raha mandeha fitsarana koa ve izy de mandeha araky ny tokony ho izy zay le mandray lafiny roa de eo le tenenina teo manana misy an'izay tsika hoe fahazotoana ve sa manana an'le fahafahana nitsy an'le izy tokoa ve tsika satria ireny zavatra hita ity ivela zany de ny olona rehetra zany mahita anazy de anatin'izay ny tompona andraikitra fa le vonina mahan'le olana lalipaka zay ve le tompona andraikitra miankina amin'izay koa le izy de inona moa zany tombotsoa eo zany tsy haiko hoe manana tombotsoa amin'le fitarazoan'le zava-misy ve le tompona andraikitra amintsika miresaka izao de ohatrany hoe tsika olon-tsotra zany ohatrany hoe mitady hoe asiva olana raha ty fa mety tsika rery mahita lizo olana zany fa zareo mahita tombotsoa anatin'izy tsy haiko misy anapiko kely satria moa tsika miresaka antony teo ataoko hoe misy zavatra lehibe ihany koa tsara somary ataoko hoe jerentsika kaiky nisy fotoana teto Madagasikara voarara ny fanehoan-kevitra an-dalambe nisy fotoana de ataoko hoe nisy tao anatin'izany vanim-potoana zany ihany koa tsy sehatra zany le olona anehoana ny heviny sy ataoko hoe ny mariary anazy ny frustration entre guillemets de normal be le izy ohatrany hoe eny amin'ny tambazotra zany no misy fahalalahana afaka hoe tena mitroatra izy de normal be izy eny izy mitroatra ary rehefa mitroatra izy de lasa ohatrany hoe misy fotoana feno kapokany lasa normal be teny mahery ny ampiasainy satria iny ny afaka amoahany an'ilay fahatezerana ao anatiny de zany hoe raha ohatra zany ka jerena le izy tsy de tena hoe miverina ihany zany hoe matoa izy manao an'iny koa de misy antony satria tsy avela miteny izy ary rehefa ohatrany hoe mba manana hirika kely izy afaka miteny de tena hoe tena rara le izy lasa violent les communications de izay koa ohatrany hoe zavatra anankiray zany hoe hitatahatra anatiny matoa be da be reny teny mivoifakalana matoa le ohatrany hoe misy statistika avo be de misy liberté tsy ampy ao vokatra fanidina le fanehoan-kevitra zany karazana soupape de sécurité mety hoe lame mety hoe ampilamina satria vokatra ohatrany hoe tokony any an-dalana zay ny vokatra lasa anaty Facebook indray ohatra ok raha parapona zay moa zany eo amin'le vokany moa isan'iny tany Rwanda reny foana moa no teneny raha fahitanareo anazy ve mety possible hody amin'izany ve tsika ny alo le eo amin'le kany le adiboko aloha tena ny choqué be ana le eo amin'le mivoy adiboko raha ny fahitanareo anazy ve haito tonga any amin'izany reny zavatra anatin'ny Facebook zany ohatra hoe tonga aty amin'ny sphère réelle ve raha fahitanareo anazy sarotra ny fanontanianao ry tolotra za ataoko hoe mahita hoe tsy atao hoe vitsiko raha fipiarahamonitsika amin'izao antena sinoako fa
vitsy kokoa no mety hoe ho tafaroboka anatin'izany zavatra any satria ilay izy matetika atao hoe erisetra miainga amin'ny tsy rariny no tena hitako mampihetsika amin'ny malagasy kokoa ohatry ny reny hitantsika tamin'ny voaingana dia reny koa nefa ny ataoko hoe tsy isy matetika ny zavatra atao tsika afaka atao amin'izao moa zany dia ilay misoroka fa hitantsika ihany hoe tsy afaka somary metery le mekely le fotoana antenatena reny tena hoe fitroarana be sy ny sisa ary matetika moa zany ataoko hoe miendrika firaisan-kina ihany izy satria tsy na zavatra hitantsika tamin'ireny tsy resaka hoe anenjika zanaka foko aina na inona fa hoe zavatra tsy rariny no tena izay no zavatra enjehana sy mety hoe tiana ho fongorona na hoe azo atao hoe vonoina ve zany tsy haiko fa tsy hoe resaka fiaviana na resaka foko na zavatra ohatr'izany satria iny moa zany mbola hoe sy akevitra ray lehibe satria ataoko hoe tsisy tsy voafetran'le moa zany hoe foko vala amby folo ny atsika satria na ny anatin'ireo foko ireo mbola misy zanam-poko ary misy tena mbola misy hoe fanavakavahana ao anatin'le foko raha no mbola mafy no fanavakavahana ivelany ny foko samy foko mitovy satria izay zava-misy ara-piarahamonina eto Madagasikara zay fa mivoyana foana amin'le mety apetrako any amin'le tsy fahalalana izy hoe malagasy raha ny anao raha izay le tena kolotsaina nentim-paharazana zany tokony hoe malagasy rehefa olombelona dia manana ny asiny amin'ny fananany aina dia tokony manana zo mifandraika amin'izay na inona fianakaviana nahaterahana na inona zanam-poko misy azy fa izay zavatra hoe matetika ohatrany hoe tsy lisy mety hoe tany amin'le niala tao amin'ny fanjanahantany ve dia ohatrany hoe tsy tsika manko tsy nanana ohatrany tany amin'ny firenena sasany hoe le tolona be ho an'ny zo ara-sivika ireny ohatrany hoe niala indigène dia lasa citoyen dia ohatrany tsy tapatsika le asana zo mipetraka izay dia ataoko izy raha any amin'le tsy fahafantarana no ametrahako an'izay na fa tsy ny ara-tsim-panahy satria amin'ny akabeany izany mino fa mandala ny aina sy ny asin'ny aina daholo ny malagasy raha dia le malagasy le ray laka zany miresahana eto fa tsy hanavahana foko izy anatin'izay dia teneniko teo hoe tsy ataoko hoe tsy ho avy amin'izay fanenjehana hoe raha hoe ohatrany hoe Rwanda ve niresahana na inona fa ny malagasy tsy mahazaka tsy rariny izay fotsiny izy ary le tsy rariny tsy voafafa tamin'le tolona teo izy mbola mahitsika amin'izao dia raha mbola misy ny tsy rariny ataoko hoe isy le fitroarana fa tsy any amin'izay endrika atao hoe raisina lasa biby fampitahorana manko hoe Rwanda ny jiosy tsy haiko fa ataoko hoe tsika endry tsy ho tody amin'izay tsika fa tsika ny zavatra hitako sy tsapako ny tsy rariny ny zakantsika ny fahitany ifanian'izay hoe mety ho tonga any amin'le sphère réelle ve le misy tovizako hevitra amin'ny tsy mipa ihany hoe mety tsy tonga hatrany angambany zavatra tranga nefany mety hoe misy aspérité kely fotsiny hitanay any anatin'ny fikarohana zany dia rehefa misy tranga anankiray raha tadidinareo nisan'le nalaza be le tao le tany Ambohipo iny tamin'ny heritaona raha tsy diso ahako nisy kahana rehefa misy ohatrany hoe karazana polémika zany na resaka ohatrany hoe misy confrontation kely entre ny misy zavatra resaka côtier dia misy andian'olona miverina foana zany matetika ny hitanay miverina mamelona an'le tension dia le izy efa polarisé be tsy le hoe entre tena ady foky le izy fa matetika le entre dualité entre merina sy côtier iny mbola mahery be any anatin'ny nivon'ny tambazotra serasera matetika hoe misy fotoana zany rehefa misy ohatrany hoe misy tranga anankiray amin'izay dia misy olona mbola mitaditarika foana an'iny zavatra iny dualité iny le izy mbola hatreto aloha mijanona eo anivon'ny tambazotra serasera le nitenenako teo koa gasy koa efa manomboka ohatrany hoe efa misy karazana misy fahendrena efa fananatra
zay koa ny hitanay mifananatra izy eo anatin'le commentaire ihany izy dia efa miteny hoe aza taritina amin'izany le izy tsy sy idirany izany soatran'izay dia ataoko hoe io mety ohatrany hoe tsy tonga angamba ny araka le teneny tsy mipa teo hoe mety hoe tezitra ny olona amin'le hoe zavatra tsy rariny fa tsy amin'le endrika hoe tena hoe atopoko angamba ny hoe mety hoe isehon'le fitroarana zay. Dia tena mikely fotsiny amin'izay zavatra zay ireny hoe karazana caricature ihany moa zany discours ohatran'ireny amin'ny ankapobeny fa ino le teneniko foana hoe resaka kolontsaina misy ny intelligence culturelle amin'ny ankapobeny rehefa dinihana zany hoe tsy manao safy be mantsina satria tokony sika tokony hoe melanja kokoa ny zavatra ny ainatsika hoe ny aina inona ny zavatra ny ainako fa tsy mihaino an'izay zavatra tenenin'ny olona teneniko hoe alao tsirony manao le izy fa aza mihaino izay tenenin'ny olona ary matetika amin'izany ohatrany hoe bia maha-olombelona izy hoe resaka généralisation sy zavatra ohatr'izany zay matetika moa zany misy olona manaraka mandray fotsiny hoe efa zay le fomba tany aloha be tany dia izay sy matsaina koa ny dikany ambadika fa raka teneko hoe ohatrany hoe karazana miditra anatina vanim-potoana vaovao fisokafan'ny masom-panahy ihany tsika amin'izao dia manomboka tsy dia mandaitra tsony le zavatra izy misy ary teneko hoe misy ary ataoko hoe misy finiavana ratsy ao anatin'ilay izy amin'izay fampisaraham-bazana zay le teneko fa inona le hevitra ambadika fa izy tsy ataoko hoe mbola vitsy anisa ihany ny olona mety andairana reny zavatra ireny na dia misy ary izy fa hoe le fandraisana andraikitra mila atao zany hoe tsy any amin'ny ohatrany hoe resaka Jean Louis teo hoe tsy mifiterena jiramandoza le inona fa manina raha vahana fotsiny ny olona jirama tsisy miteny le izy tsotra be izy ohatr'izay ao anatin'izay discours toena izany tao anatin'ilay rapportnareo ny vehivavy koa ohatrany anisan'ny cible an'ilay discours toena ohatrany hitako tao afaka hazavanao kely misy ataoko hoe karazana ny tena hitanay tao moa zany misy ny atao an'le ny atao hoe caricature stéréotype sexiste izay mbola betabe ihany mivoy anazy misy ohatra hoe nisy endrika maro samihafa le teny vohy fankahalana izay miantefany amin'ny ataoko hoe ny vehivavy manokana voalohany indrindra ny aloha misy karazana ny tena hitanay tao zao nanomboka mibetsaka amin'izao le karazana mialatsina amin'ny tevahilo dia tournement ana sary alaina ny sarin'le vehivavy dia tsy dia tena type fake izy fa hitanao ohatrany hoe alaina any amin'ny profil ny sarin'le vehivavy dia tsy ataony montage fa alainy tena ohatran'iny tel quel dia avoakany anaty groupe de discussion dia asiany allusion sexuelle le izy ohatrany hoe ny hitanay tao zao ohatra hoe tia madame ity tsy namerim-bola ohatra niaraka izay ho maliala tsy namerim-bola dia etsetretsetra dia eo amin'izay zany ny olona no manao karazana ohatrany hoe commentaire be da be hoe ny vehivavy lasa cyberharcèlement le izy ohatrany hoe ka izy kosa raha mibiridana izy kosa ohatran'izao lasa tsy le zavatra momba le vehivavy le izy fa lasa ohatrany hoe momba ny vatany momba ny tarehany izany lasa tsy kerainao amin'le izy ary tsotra be ohatrany hoe lasa be da be zany tsy haiko hoe lasa tsy automatique mbola tsy tena hoe automatique fa lasa tsotra be amin'ny olona lasa mitsikeran'ny vehivavy matetika tsy amin'ny hoe zavatra miteneny ohatra fa rehefa miteny zavatra izy na mizara zavatra dia le momba anazy mihitsy no tsikerana maha vehivavy anazy hoe ianao tsy tokony hanao an'izao tsy tokony hiteny an'izao tokony ohatr'izao fitafinao tokony ohatran'izao izay angamba ny tena hitanay teo amin'ny 7 teo no karazana ataoko hoe teny vohy fankalana tena niantefa tany amin'ny vehivavy raha tamin'ny tao anatin'ny 3 volana farany niasany fa teny vohy fankalana foana ve zany eo amin'ilay définition l'izy mihitsy ohatra tsy mazavana amiko ohatra ka miteny izay le olona mety hoe sokajy hafa tsiko eo amin'ilay teny vohy fankalana mihitsy eo amin'ilay discours de haine le hahatonga anazy ho tafiditra ao anatin'ilay discours de haine satria hitanao ohatra zany izy raha miteny hoe ny vehivavy toy izao ohatrany hoe raha ny vehivavy toy izao dia ohatra hoe makorelina ohatra izany hoe mety hoe iny vehivavy iny directement no visé eo fa rehefa vehivavy rehetrarehetra manao fitafy ohatranazy zany
ambadika de tonga de prosexiste zany ao anatin'ny discours de haine nataony ao anatin'ny discours hoe voifakalana izy satria stéréotype sexiste mihitsy moa zany no tena catégorisena anazy ina mety mahatonga an'izay resa hoe mety fitaizana ve tsitsika moa zao andro vola anatin'ny volana mars aloha atao am'lehilahy no atany manao zany ianao fa nandrajaraka université d'été féministe maly ary voaresaka izay zavatra izay fa ny hoentiko any amin'le zay le intelligence culturelle ao aleza misy zavatra be tsika miresaka intelligence cognitive taloha zany resaka QI dia avy ny intelligence émotionnelle miresaka fifandraisana sy fahafantarana ny fihetsem-po sy ny zavatra ohatrany dia ny ataoko hoe dingana fahatelo le intelligence culturelle le miezaka mahafantatra ny hafa dia any amin'izay no somary tao misy tarazoka ihany satria reny fisainana raiky tapisaka reny tsy hoanaty tsy neti-parazany reny tsika taloha fatra-panaja vehivavy any misy fatra sasany zany reny zany zanahary faharoa ny anarany any ny faharoa manaraka an'Andriamanitra tena rabaka ty satria nahitana aina sy ny sisa dia reny hoana mety hoe tarazona zay tsy fisokafana amin'ny hafa ary zany mety fisainana raiky tapisaka ilay izy araka ny tenenina teo fisainana mety avy any ivelany miditra tamin'ny fomba samihafa fa io le mila mahita zany hoe mila manaiky fahasamihafana fa misy amin'izao olona tena mety izay koa ny antony mahatonga le fiantsiana kabary fiantsiana hoe tsy mahazaka hoe misy olona tsy manaiky zany hoe tsy mitovy hevitra na amiko le olona ray dia iny no anenjehako anazy nareo ohatrany hoe zaza mieritreritra za moa zany manaja vehivavy hoe hoana vehivavy tsy tokony ho fiperana any anaty lakozia na afaka mitady vola afaka manao an'izay zavatra tiany zany satria vatany ainy iny dia izy ny tompony andraikitra amin'izy fa tsy za mihitsy ny andeha teny ataovy an'izao ny akanjonao na izao ihany ny asa afaka ataonao na izao ihany ny fianarana afaka ataonao fa misy olona nefa ny anatin'ny maizy azy tsy izay ny fomba fijery ny fiainana dia iny le tiany atao atery amin'ny olona zany hoe lasa ohatranazy daholo dia izay zavatra izay no isan'ny ihany koa miteraka fifandonana eny amin'ny fiarahamonina ary hitantsika ihany koa tsy tononiko le rangahy anankiray fatra-panenjika amin'ny fomba nentim-paharazana ohatra izay ho ana reny discours de haine satria maninona moa rehefa nenao zany izy dia tsara dia rehefa neny hafa dia ratsy satria tsy mitovy dia ohatr'izany koa na ny resaka ny olona tsy mitovy firehana ranofo nefa samby olombelona zao ihany moa dia izay tianao atao aminy ianao atao dia aleo izy ianao n'izay tiany amin'ny anazy fa inona ny idirana lalina amin'ny zavatra ataon'ny olona zany amin'ny ankapobeny dia eo amin'izay tsy ataoko hoe tsy haiko tsony na fahateretsaina zany izy fa mila misokatra tsika amin'ny ankapobeny ary izay koa no hoanany isan'ny ohatrany hoe mety mahatonga ny olona sasany andairan'ireny resaka adiboka ianao teo moa fantatrao amin'ny fomba ny olona hafa zany hoe anaovanao hitsarana fa mandehana any zay teneniko teo hoe iainy le fomba ny olona ihany koa fa tsy mahafaty zany l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne comme on dit mila misokatra amin'ny hafa tsika dia reny fisokafana sy fifandraisana amin'ny hafa tsy mitovy reny no ataoko hoe mampivelatra bebe koa ny zanak'olombelona noho ny hoe zavatra mitovy foana ny hitanao anatin'ny vanim-potoananao teraka mandrapimaty zay so dia misy anapindra non marana mety zany ka misy zavatra mbola manana fotoana kely tsika leo amin'ilay discours de haine teo manko satria anatin'ny tambazotra sy ny ohatratra zay misy an'ilay haizavazatra ny placen'ny ino moa zany ny fandikana ny satira mitenika azy ohatrany hoe any ny eo amin'le placen'le sary hitatra reny zany mety satria ny formana na liberté koa dia aiza zany no amerana an'le zay liberté ana manao sary hitatra sy ny zavatra hitatra otratra zay sy le discours de haine zany finalement ataoko hoe nisy fotoana tena maro be le endrika ohatran'ireny no fomba fanehoan'olona hevitra tao anatina ataoko hoe ironia sy sarcasme ho ana manokana ilay izy dia hitako hoe endrikana autocensure satria
tsy afaka maneho hevitra mazava ianao dia lasa voatery haingonao ataoko hoe afenina ao anatina procédé de style ilay izy entre guillemets. Izay aloha ny amin'ny endrika mety hoe zavatra anankiray. Ilay izy ho anay manokana eo amin'ny CIT aloha zany tena hoe tsy dia tena afaka hoe ny fantoka be tao anatin'ireny izay satria ny méthodologie anay tena carré be. Sarotra be koa ilay izy satria le fomba fahazahoana anazy mety ohatrany hoe misy dimension culturelle koa io, mety ohatrany hoe misy olona tsy ahazo an'le au second degré manko iny, misy olona tsy ahazo an'iny mihitsy ary misy olona mety tonga dia mety ohatrany hoe évident be ilay izy ho anazy. Dia ataoko hoe no anay manokana zao ohatrany hoe ho an'ny analizinay hoe endrikana autocensure anankiray le resaka fampiasana sarcasme sy ironie amin'ny fitenenana discours haineux anankiray. Totodika aminao tsy misy an'izay. Fa eny ho analizy toa endrika faneho-kevitra ilaina satria ataoko hoe tsy ohatrany ihany ny caricature moa zany ny exemple tsotra ny caricature matetika asa karazana sampana fanaovana gazety tsika mahafantatra ny pauvre mahafantatra ny riribe dia anatin'ny gazety ohatrany hoe groupena asa ao anatin'ny fanaovana gazety ilay zany dia reny fanebetsaka koa moa zany tato ato ny resaka page satirique sy ohatran'izay les muriens grattoirs sy ny sisa dia lisy karazana toanary izy tsy autocensure mihitsy fa tena hoe forme d'expression ilaina zany miezaka détendre l'atmosphère dia tenenina teo mety amin'ny endrika fitroarana izy fa ataoko hoe amin'ny fomba voahevitra kokoa ary ny ataoko hoe mahasamihafa anazy amin'ny resaka fiantsiana sy discours de haine teo matetika le hoe izy aloha le lasibatra izy dia ho analo izy rehefa tsy anatina ohatrany hoe resaka tsindrio falavo dia azo atao tsara satria matetika ny olona ataoko hoe voaresaka anatin'ireny tsy hoe olona fadiran'ovana ary amin'ny toerana ary fa olona manana fahefana. Izy koa rendrika ataoko hoe ilaina izy satria ohatrany hoe mampatsiafa tsy Andriamanitra reny olona ireny fa olona izay tenena hoe mpiasam-bahoaka anie ireny fa tsy hoe izy ny tompo fahefana ny vahoaka dia izay fampatsiahivana izay matetika no ohatrany hoe adinodino satria manao an'izay ny aleo autocensure indray no tiako tsindina hoe laza tsika no matahotra amin'ny resaka n'ireny olona ireny fa tsy ireny olona ireny no matahotra antsika. Dia raha tsy misy ireny endrika tsy haiko hoe sarcasme, ironie, caricature ny fanaovana gazety sy ny sisa sy ny mime culture moa zany fa eny daholo dia lasa tsy adinona izy dia lasa matahotra tsika hiresaka amin'ilay olona dia matahotra tsika solombavambahoaka izy firifiry amintsika no miresaka amin'ny solombavambahoaka zany zavatra any lasa ohatry hoe alika masika be zany le olona dia tsy atahorana ny resaka aminy satria tsy azo andaharana nefa misy an'izay atao hoe mampatsiahy ny fomba tokony ifandraisan'ny olom-pirenena amin'ireo olona manam-pahefana. Mila tsy ahivina hoe ny zavatra ilaina zany tsika indraindray ohatrany hoe lasa masina mihoatra ny zavatra tokony ho masina ny olona anankiray rehefa manana fahefana. Dia izay zavatra izay no ohatrany hoe karazana avoaka an'ilay resaka sarcasme sy ironie amin'ireny endrika faneho-kevitra izy raisiko foana arak'izay dia izy ilaina fampatsiahivana zany ary tokony hampatsiahivana ny olona hoe olona mitovy amintsika izy moa zany tsy homey hoantsika rehefa milanonana sy ohatran'izany mahavita manao ilay zavatra ireny fa rehefa zavatra mahakasika ny tombontsom-bahoaka sy ny fiainam-pirenena dia ohatrany hoe sao de kakazo tokony misy anakely fotsiny angambany marina mihitsy ilay izy tena ilaina ny tiako verenana kely amin'ilay teneniko teo fotsiny hoe rehefa be da be ilay olona mampiasa an'ilay izy tsy hoe en tant que mpanao gazety kory fa tena hoe tena hitanao mihitsy hoe be da be ny olona mampiasa an'ilay sarcasme anaty interaction publique zany dia hitanao ihany hoe misy karazana endrikana autocensure matoa izy manao blague no anaovany an'ilay zavatra izay ngamba tiako tsidrira kely fotsiny. Misy koa nefa ilay tenenao tao hoe misy endrika amin'ireny koa efa tsindrio falavo ihany ilay izy misy blague tena ataoko hoe misy olona te handratra olona anankiray io moa zany ilay intention foana amin'ny compte izay ngamba tena ataoko hoe voalohany indrindrany hoe inona no tena kendren'ilay olona iray rehefa hiteny an'ity izy te handratra ve izy sa te hananatra ve izy sa hoe bienveillance kosa ny tenenany an'ilay zavatra ohatra na dia hoe mandratra ary izy fa marina araka ilay tenenao teo te hampivoatra an'ilay olona anankiray namana izy na ohatr'izay
de ilaina le izy ary eo no teny tsara vahana tsara mihitsy le hoe teny voa fankahalana sy kritika satria matetika misy ligne anankiray eo ataoko hoe savomboana ihany izy tsinandray ho an'ny olona anankiray le interprète ato zany misy olona mikendry hoe communication anankiray le interprétation tsy mifanojo fa mety hoe mieritreritra le ray hoe tena ty olo ty tena te anisy anahy mihitsiny nefa le intention le olona anankiray ohatra te kritika izy mba ahafahanao mivoatra de eny mipetraka le abura ohatra ka de mitory ka miverina ihany izy ny am'izay hoe io le miverina amin'le base fact check iny inona le hevitra ny olona manokana le opinion ary inona marina ny zava-misy sy ny fe fa ataoko hoe en critique de fe fa resaka attaque personnelle sy ny sisa ohatra hoe raisiko any amin'le nandiny opinion de le misy an'ireny ana gratuite reny fa matetika moa zany misy limite ihany izy anatin'le izy fa sady tsy ataoko hoe izay ilaina zay izy utile oziny olona amin'ny akabeany amaraparana sady ny fandarantsika fa ny tsaika tiako apetraka amintsika farany hoe de efa hoana zany ny mety hahatonga n'le tambazotra ho safe zay ohatrany hoe safe ohatrany hoe afaka manao ny fitenana azy miteny gasy ohatrany hoe tsy azo antoka tsisy atahorana ohatrany hoe tsy divinina mety solution fa amintsika hoe hahatonga l'izy ho safe zany Facebook moa zany tena ampiasainy gasy ndao tomboka atao fanina tonga de solution concrète be anankiroa aloha no teneniko voalohany indrindrany aloha misy ny atao hoe éducation au média et à l'information izy io moa zany tsika koa ohatrany hoe na niazakazaka be loatra le teknôlôjia zay ngambany de tsika zany tonga de nijapo terrain teny ampovoany teny tsy nianatra akory tsika hoe ohatrany ahoana ny fomba fiseraserana eo anaty anivon'ireny tabazotra serasera reny na ataoko fotsiny ara hoe io teny voa fankahalana io any misy fotoana zao tsika raha miresaka eny amin'ny fiarahamonina eny mety ohatrany hoe tena tokony atao ohatr'izao tokoa izy zavatra banalité sociale fa entintsika eny amin'ny tambazotra le izy de lasa misy trace écrite eo ohatra tsy fantatritsika akory ny ohatra ny ho an'le citoyen zany tsy mahafantatra an'le lalàna akory izy hoe inona amin'ny lalàna mifehany io zavatra io any ma raha ohatra ny ka misy teniteneniko ohatr'izao tsy ampiheverana mety ampigadra anahy etsetraetsetra de zay koa mety anisany tena hoe mahatonga anazy mety hoe hitente foana entre guillemets de io zany hoe voalohany indrindrany hoe misy an'le éducation média tokony atao voalohany zay ampianarina le olona hoe inona lalàna mifehan'le le outil anankiray ampiasaina de faharoa ohatrany ahoana no tokony comportement responsable vis-à-vis an'iny outil iny amin'ny respect any hafa ihany koa de ny faharoa ataoko hoe tena hitanay amin'izao ny nekabeazana teny voa fankahalana sy ataoko koa hoe ny vaovao diso sy ny teny miantserisetra eny anivon'ny vondrona fifanankalozakevitra ny tena misy anazy zany hoe any anatin'ny groupe de discussion ary hitako hoe tena tsy afa-miala kosa angamba ny administrateur de groupe de discussion zay manana andraikitra lehibe ao anatin'ny resaka modération an'izy ireny na koa hoe raha mahita izy teny voa fankahalana tokoa de asiany règle mazava hoe rehefa misy an'ity de tsy mahazo atao zao ao anatin'ity groupe ty tsy mahazo atao miteny maneho hoe mivoy teny fankahalana to na mivoy teny miantserisetra misy any ireo administrateur na admin na ositsika manoratra an'le izy ary amin'le section ana règlement fa tsy voaraka le izy ary ireny zany tokony ohatrany hoe rehefa misy areny tokony hoe to de filtreny melo le izy ty tsy avoakako fa matetika le olona zany hoe foroniny fotsiny le groupe de baranany io zay angambany ataoko hoe raha hoe anankiroa raha fihezana tena hoe anankongeza be ao anatin'le izy amin'izay vahaolana zay angambany tokony misy atanatohatra maromaro le izy iray miombona kevitra le resaka fanabeazana teo tsy ataoko hoe tsy resaka média l'information fotsiny fa ny resaka fampiasana ny teknôlôjia amin'ny akabeany ary miaro fanabeazana momba ny lalàna
de ny faharoa moa zany rehefa mipetraka le lalàna mila ampivoarina koa ny lalàna satria misy zavatra tsy le tenena teo hoe fa manina moa zany ny zavatra mety hoe eloka anabaka fa tsy eloka amin'ny tena izy de iza le olona tokony andraikitra ny fampiarana re lalàna reny zany de eo ny tokony tsisy moa zany de poids de mesure ohatsika satria ohatrany hoe mahatonga an'izy mirongana de ohatrany hoe rehefa manao kaparika foana zany tsika fa ny lalàna rehefa apetraka de tokony hitovy ny fampiarana azy ho amin'ny rehetrarehetra de eo le mety ametrahana an'ireo teo andraikitra manokana ho an'ireny groupe admin sy ny sisa reny a fa ny zava-dehibe de iverenako foana hoe tsy tokony ho raisina ho ratsy fanahy ny olona tsy mahafantatra amin'ny ankapbeany de miverina amin'le tokotelo n'le mety hoe ampahazo antoka ny fampiasan'ny malagasy tambazotra sy miserasera sy ny fifanakalozana amin'ny samy malagasy de eo le fisitrahana ny vaovao tena izy antsika misy lalàna tokony andeha amin'ity amin'ny volana Mai zay sokafan'ny fivoriana rahampitaona anatin'ny mera-pirenena de misy tolo-dalàna anankiray zany tokony ho laniny fa roa ny mahakasika ny fahalalana ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalana iny koa misy ataoko hoe misy fanovana tokony hoentina raha tsy diso ao mandeha any de reny koa miaraka de ny fahatelo moa zany any amin'ny resaka fahalalana maneho hevitra ny fahalalana mamorona misy tokony hoe tokony hofanana amin'izay le auto-censure taloha zany fa tokony manao any miditra mandeha lalindala lavidavitra kokoa zany tsika amin'le hoe inona le intention ambadiky le olona manao zavatra fa tsy ny le izy afaka azavaina zany de zay koa hoe fepetra fahatelo moa zany ny fiovana fomba fanao amin'ny ataoko hoe serasera ankapobeny sy indrindrindrindra fa ny amin'ny androm-panjakana ny zavatra misy taloha manao zavatra zareo de rehefa manomboka misy olona menomenona zay mivanenjika manazava any hoe lasa communication réactive zany fa ngamba ny amin'izao rivotry ny fanavozana zao raha tena ho atao de tokony miova famindra amin'izay zany de manao communication proactive zany hoe ninona zavatra mitranga de miezaka manazava na ohatrany hoe reny mpampan'olalàna reny zao misy fitsarana mandeha tokony manazava zao le eloka zao le olona diadiana zao jusqu'à fa mampandrapivoaka ny didim-pitsarana farany fa zay endrika fanabeazana ihany koa fa rehefa miteny fanabeazana teo tsy zavatra hoe any am-pianarana fa any miserasera de ahafahana manabe satria ny loza manambana atsika zao tsika maha-olombelona mila dikany ny zavatra rehetrarehetra rehefa tsy le tompony andraikitra mamedikany de le olona mamorona ho an'ny tenany ary ny zavatra foroniny iny raisiny marina de rehefa tsy tsika zany no misoroka de mialoma manome azy zaitra maximum d'information possible de voalohany de io tsy voafehy zany mety voanatanteraka zavatra foroniny hoe marinao de aleo misoroka toy izay mitsabo manirikina an'izay teny Ntsimimpy izay miverana teo amin'ilay voalohany mihitsy hoe tokony apetraka mihitsy aloha ilay resaka famaritana mazava izay angambany aloha tena hoe famaritana mazava ary fampianarana misy approche pédagogique tokony tondrahan'ny fanjakana an'ilay izy satria tsy haiko hoe amina alalana ohatra tena hoe ohatra zao no mety sy ohatra zao tsy mety izao le mampikatra satria manjary lasa sahirantsika na tsika samy ataoko hoe inona le nahantsy na tsika samy citoyen raha de efa very aiza ho aiza le resaka le midiatritsika fa en fait farakely fotsiny tamin'le thèse courte de haine teo nisy olona anankiray ezaka tamiko fa tena handona be anazy le izy satria izy tena any de zay no hahatonga le intro resako teo hoe misy fiatraka any amin'ny olona le mamaky le izy tena iny fahatetiko ohatrany adiny fa tena le olona le mamaky tena le fiarahamonina le fa le olona le possible le izy tena tafresaka fa bon zay ngamba ny amaratsika ny fandaharantsika androana misaotra betsaka anareo mianada avetro koa Ntsimimpy Andrea Mazavaripa mpandrindra ny ONG Tolotsoa sy Fany Rakoto Mamonjy mpandrindra lefitra ny CID de misaotra betsaka anareo misaotra betsaka ny mpieno de misaotra betsaka ny teknisianina de veloma daholo Velo.